Nisy fiara tradoza indray teny an-tampony Vorombe, fiara karandalana iray no tradoza, fiara karandalana iray no nivadibadika ny andro omaly teny an-tampony Vorombe. Raha ny fantatra dia fiara avy any Antananarivo moa ity fiara ity, ho an'ny Fort Dauphin izy tradoza ity. Tsy nisy kosa ny aina nafoy fa nisy ireo naratra. Mbola tsy fantatra hatreto ny antony nahatonga ny loza, fa ny fantatra aloha dia nivadibadika ny fiara karandalana teny an-tampony Vorombe ny andro omaly. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana entanina ianareo mba hiabone ny chaîne, ary entanina ihany koa mba hanao j'aime ny video, indrindra hametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Ity loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe feon'ny demokrasia ity moa no hanombohantsika indray ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity. Izy ity moa dia any amin'ny distrikany Soanieranivohitra iny resaka tovolahy tokony 20 taona mahery novelezin'olona tamin'ny lohany. Ny aliny 7 febroary tokony tamin'ny 2 ora sasany mahery 5 misy polisy roa lahy nanatitra azy tany amin'ny hôpitaly Antsiragavo Soanieranivohitra io tovolahy io. Tsy fantatra ny tena anarany fa misy milaza fa Olivier na koa hoe Rasiana Karamiaramina sahabo 20 taona mahery eo no eo. Voavely amin'ny lohany izy ary tena maratra mafy tsy mahavita mivolana tsara. Araka ny nambarany moa dia sendra natsikagitra azy tamin'ny alina dia misy andian'olona Antandroy tao amin'ny toerana fisotroana voalaza fa namely azy. Mpitatitra entana ny asan'ity tovolahy ity andavanandro ary tsy fantatra ny havany. Ity tovolahy ity moa dia tokony alefa miakatra andrenivohitra efa nanao izay azony nataony mpitsabo any antoerana. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy ny feon'ny demokrasia izay nangon'ny Brido Rasita koa dia razako kely aminareo ato. Rehefa voalazantsika ihany koa moa ny mikasika an'izay dia ndeha ary isika ilaza mikasika an'ity manaraka ity indray. Manoloana ny zavatra malaza sy mahoraka any Antsiranana moa dia naneho ny heviny ihany koa Ihajo Andriananarivelo. Raha mikasika ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka tao Antsiranana voalohany, naneho ny heviny filoha nasionaly antoko MMM Hajo Andriananarivelo. Hoy izy tamin'ny pejiny hoe hajaho ny safidim-bahoaka tsy azo ekena ny halabady sy ny bodingirina atao amin'ny vahoaka ny Antsiranana izay naneho ny safidiny ka nandany ny candidat Jean-Luc. Ary anisan'ny nolazainy ihany koa ny hoe izao fihetsika bontolo ataonareo mpitondra izao no manapirofo fa tsy misy irarahinareo izany demokrasia sy fitsinjaram-pahefana izany na dia kely ara. Ary tsy adino ity filohany antoko ity ihany koa ny nankahery any maire Jean-Luc sy ireo vahoaka ny Antsiranana. Ity ben'ny tanàna ny Antsiranana voalohany ity moa dia araka izay efa nolazaintsika fa nilaza tao anatin'ny horonan-tsarifohy fa misy taratasy mampisambotra azy ka na izy maty na ho velona. Eo no antony mampisitrika an'ity ben'ny tanàna ny Antsiranana ity ka nitonga ny teny fankaherezana ho an'ity ben'ny tanàna sy ireo vahoaka ny Antsiranana moa ny filohany antoko MMM tsy iza moa izany fa Hajo Andriananarivelo. Miresaka miteny ary mivolana mikasika an'izany Antsiranana izany moa isika dia ny nahoraka ny tamin'ny androany maraina moa dia nosamborin'ny mpitandro ny filaminana Irakotobe. Izy ireo izay nikasa hanao hetsika eo anolohan'ny lapan'ny tanàna ao Antsiranana ny androany alatsinainy 10 febroary manoloana ny ilay raharaha fanendrena PDS sy ny raharaha mikasika ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka Jean-Luc izay mbola miafina noho ny fisian'ny taratasy izay mampisambotra azy. Araka izay efa nolazaintsika matetika moa dia Jean-Luc izay mbola miafina noho ny fisian'ny taratasy izay mampisambotra azy miampy fandrahonana araka ny nambarany tao anatin'ny ino horonan-tsary izay efa naverimberintsika matetika ny filazana an'izany tato anatin'ity chaîne ity. Tsy maintsy ho hitantsika sy ho rentsika eo moa ny tohiny ity raharaha mafana any Antsiranana ity fa isika moa dia mijanona ho mizara ny zava-misy sy mizara ireo rehetra mandalo indrindra ireo rehetra miseho sy mahoraka ao a
Madagasikara. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika ny zavamisy antsiranana, ndeha ary sika hiresaka kely ny mikasika ny commune urbaine d'Antananarivo 9 febroary 2024 ampefiloha Ambodirano no tanterahana ny andron'ny alahady ny fitoam-pivavahana niarahana tamin'ireo mponina ekara Saint-Paul ao ampefiloha Ambodirano. Ny andraikitry ny ben'ny tanàna moa dia fiahina ny mponina tsy ankanavaka, nanentana azy ireo ny ben'ny tanàna Harilala Ramanantsoa mba irahina sy handray ny andraikitra tandrify azy izy ireo amin'ny fiarah-miasa amin'ny fandaminana ny fiarahamonina sy ny tanàna amin'ny fomba mirindra. Izany moa ny zavatra no tanterahana tamin'iny 9 febroary 2024 iny teny ampefiloha Ambodirano, izay no tanterahana ny andron'ny alahady ny mikasika ny fitoam-pivavahana niarahana tamin'ireo mponina ekara Saint-Paul ao ampefiloha Ambodirano. Koa satria miresaka mikasika any Ramatoa Harilala Ramanantsoa izay isika moa dia tsy hainy tsy laza ity zavatra anankiray ity. Nandritra ny iny 7 febroary 2024 iny moa ny fahatsiarovana no nahitana an'ity Ramatoa ity. Fahatsiarovana ny 7 febroary 2024 nanome voninahitra ireo mahery fo ny ben'ny tanàna 40 taona lasa izay no nirefodrefotra teo Ambohitsirotra ny basy. Maro ny mpitolona ho an'ny fahafahana no lavo ho fanajana ireo namoiny ainy no nitolom-panafahana ny taona 2024 moa dia nametraka fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangambato nanamarihana izany ny ben'ny tanànan'ny Antananarivo. Tsy iza moa izany fa Ramatoa Harilala Ramanantsoa. Izany zavatra izany moa dia ny andron'ny zoma 7 febroary 2024. Ho fanamparanantsika moa ny filazana ny zavamisy sy ny fizarana ny zavamisy ato anatin'ity video ity, ka ny hamanamparanantsika azy moa dia fizarana ireo toerana mahafinaritra ao Madagasikara araka izay mahazatra isika isanandro satria anisan'ny tena mahafaly anay ary ankafizinay moa izany mizara toerana mahafinaritra ao Madagasikara izany. Ny antony izany moa dia be dia be ireo olona te hitsidika ny toerana maromaro ao Madagasikara fa tsy manan-kevitra ary tsy mahalala toerana hoe aiza no tokony hitsidihina, ka ity video alatsaka hiato misesisesy reto moa dia anisany manampy anareo rehetra izay liana amin'ny fizahantany. Ity toerana izay zareko aminareo ity moa dia any Farafaty Toamasina. Farafaty Toamasina dia hita any amin'ny faritra Antsinanana, toerana ambanivohitra moa izy ity, mangina no sady milamina ary azo akanasaina tsara raha sendra mila maka rivotra. Nohon' izany dia manasa ianareo rehetra izay te haka rivotra mba hitsidika an'ity toerana mahafinaritra ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika, koa dia mankasitraka anareo na vitanay hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsala venay ny resaka hametra veloma izay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.